I trust in you. Oh Lord, Jehovah, you. Where you at? Come on. I trust in you. I believe, say it. I believe you are the God of miracles. You are the God of wonder. You are the God of wonder. You are the God of power. You are the God of power. I believe, say it. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. Say it, y'all. I believe. I believe. Come on, let your feet get heavy. Let's go. Come on. Somebody make some noise in here. Come on, catch it, Jehovah. I trust in you. In you. Oh Lord, say it. Oh Lord, Jehovah, I trust in you. I believe, say it. Everybody say it. I believe you. I trust in you. Oh Y'all got your part over Lord, here. Jehovah, I can't hear you. Come on, say it. I trust Say it. in you. I believe, say it. I believe you are the God of miracles. You are the God of wonder. You are the God of You are the God of wonder. love. You are the God of I believe, power. say it. I believe. I believe. Say it. I believe. I believe. Tonight is the wedding feast. The men arrive with a slaughtered feast. A waiter's hands to feel it. And lions around the people here. Mama table's ready. All the spirits looking. Mama table's ready. The boys are rolling mama. Oh, we yelling mama. Oh, we yelling mama. Oh, we yelling mama. Oh, we yelling mama. They made a little kid that right. Don't worry, I'll wait. It's really good. The drums they start to pound. They come for miles ago. The people say, Mama, tell the daddy. All the speed is looking. Oh, Mama, top is ready. Yes, the boots are thrown in my mom. Oh, yeah, mom. Oh, yeah, mom. Oh, yeah, mom. As long as fallen in the deep of their night, has never before have they seen such a sight. That right from my temple walks down their door. Their bells still echoes the sound of their roll. Mama Tab's daddy, all the spirits looking. Mama Tab's daddy, the bones are thrown in mama's. Yeah, mama. Oh, yeah, mama. Yeah, mama. Yeah, mama. Yeah, mama. Oh, yeah, mama. Yeah, mama. Oh, yeah, mama.
C'est le festival
antsika rehetra amin'izao arivariva mangatsiatsika mamanalo zao atya ivelany aty, ary raha ny fantatra dia any Madagasikara mafana, na any atsimo na any andrefana na atsinanana na voatany, ary indrindraindrindra ny any avaratra hafanana ary mafana araky ny toetrandro, ary manaraka tahak'izay koa ny hafanana amin'ny politika. Androany tsika dia hiezaky ny amita ny programa tokony natao teto, fa ny problema dia mifampitaona amina vahiny avy lavitra za io, dia tsy maintsy mandray an'ireo olon'ireo satria zavatra stratégique le Falimeraba iaja, zavatra stratégique le fampiresahana ka mila ihany koa tsika manaja olona amin'ny fotoana mampety an'izany, indrindraindrindra ka hoe tonga manatona anao le olona. Izay ny amin'iny. Ny amin'ny tatasika moa zany dia ny hoe Mafana ny Tanana. Dia ny faharoa mbola resaka Afrique du Sud ihany, na ny resaka volamena zany, na ny gold gate. Ka dia anomboka tsika. Ie, mafana hoy ny tanàna satria ty apango ty dia aleo lazako anareo aloha zany. Raha misy ny labiera hoe tena gasy, tena hoe gasy dia ty ny labiera anisany hoe gasy voalohany. Averiko. Raha misy ny labiera hoe gasy, tena gasy, dia mbola miditsy ty tsy le hoe labiera akory mampihevina. Ity ny labiera gasy voalohany indrindra tao anatin'izany atao hoe tantaran'i Madagasikara zany. Mety hiteny amiko nareo hoe kahoana zany ny friorcisbir na ny THB. Ny THB toko dia labiera vazaha satria amin'ny groupe fraise zany, Henri Fraise zany. Ireny labiera vitan'i Madagasikara ireny ny ankabeazany dia amin'ny groupe fraise. Fa ity dia tena mety ambany ny volume manao any raha fa tsy afa-ty amiko tsy afa-ty amiko ny mampatonga azy ambany. Ka ity zany ny tena labiera gasy satria vita gasy izy ity, ary amin'ny alalan'ny vary mena na riz rouge avy any Madagasikara. D'accord? Gasy malagasy ny tompon'ity tompoko ho anareo zay. Matoa mampiseho an'ity eto ary ny mampiseho anareo an'ity dia ny antony satria efa nahazo alalana anao an'ity iresaka momba an'ity. Ary manomboka izao dia mety hisy publicité ana zavatra ho aseho aketo ho anareo izay maniry ny amin'izany. Ary araoty fa ataoko tanko mbola vita amin'ny malagasy foana. Zaho manokana nanandrana anazy ity ny robin'izy ity dia tena doré tokoa. Ohatran'ny hoe bière rouge zany ny tiany atao, bière doré, tena doré, ary izy ity le labiera THB manko amin'izay malala dia rehefa misotro labiera THB ianao dia iny le première bouteille iny dia efa mamo ianao. Or ny labiera raha ny tena marina dia plutôt analana etaeta, mais pas pour se saouler. Ary ny problème-ny THB koa dia rehefa misotro THB ianao dia misy ngidy fary zay le izy. Le première gorgée iny ihany ny tsara ny THB, fa après izy fa hafa indray nefa ny quince. Any avaratra zao dia ny quince ny tena mandeha, iny mazanga iny. Fa ity sady tsisy an'ilay ngidy fary ity, fa tena vraiment andramany dia hitanao tsara ilay daly. Bon, Mafanafana ny tanàna, ilaina apango zany. Apango ny anaran'izy io, vitan'ny Bordeaux izy io, fa gasy ny tompony. Ny concept amin'ny resaka composition indray dia malagasy no ny concevoir azy, dia nameloreny ny vazaha fa ny malagasy ny tompony. Mafanafana ny tanàna hoy ahoko tetsy aloha. Zao
Tsy tongatonga ho azy ireny, satria tsy tongatonga ho azy ireny. Andao jerentsika hoe ahoana fomba fitantanany Andriamatoa Andry Rajoelina. Fomba fitantanany Andriamatoa Andry Rajoelina aloha dia voalohany indrindra mengy amin'ny jeu. Dia avy eo rehefa mandeha ilay conjugaison zany tokony hoe tu. Tsisy to intsony ilay izy, tsisy tu intsony fa tonga dia virgule moi. Dia avy eo raha mbola misy tohany ilay izy dia nous. Ary raha mbola misy tohany ilay izy dia hoe deux. Raha adiko izay dia hoe za, izaho, irery, na izay mitsamy. Iza, izao, izay mitsamy. Izy le izy mitsamy ireo. Tsy le izy mitsamy amin'ny nga izy mitsamy ma. Fa tsy fantatra koa aloha zany. Izy mitsamy Amora Vatomanga sy Andry Rajoelina. Zany hoe tantôt Ravato, tantôt Rajoelina. Dia tsisy afa-tsy ireo zany. Midina ato amin'ny publicité ianao, Andry Rajoelina. Midina ato amin'ny Vania ianao, Andry Vatomanga. Midina ato amin'ny Letsia ianao, Andry Vatomanga. Anazy mitsamy daholo ny rehetrarehetra. Fa inona moa ny antony nanasorana Andry Valomanana tamin'ny 2009 fa tsy izany ve? Tamin'ny andron'ny Ravalomanana dia ohatran'izao ny zavatra nitranga. Hoe tena vitan'ny Ravalomanana tao anatin'ny herintaona ny zavatra tsy vitan'ny Ratsiraka tao anatin'ny 5 taona. Inona io? Fitombon'ny harena personnel. Rehefa tonga indray zany ry Andry Rajoelina sy ry Vatomanga, zavatra tsy vitan'ny Ravalomanana tao anatin'ny 7 taona. Satria 7 taona izy no teo fitondrà. Vitan'ny Andry Rajoelina sy Mamy Vatomanga tao anatin'ny 7 volana. Tonga dia mpanefoefo tataka be mihitsy ny bois de rose sy ny karazany. Ninona lazaina nanomboka tamin'ny 2009 jusqu'à 2013 no nitombo de manière exponentielle ny fanaovana rainazy sy ny fanondranana bois de rose tany ivelany. Azonao eritreretina ve hoe raha ny chiffre navoakan'ny CITES 4000 tonnes, 4000 conteneurs ny bois de rose niala tao Madagasikara. Azonao eritreretina ve nanomboka tamin'izany nefa nisy menomenona ny tenako izao, tsy ny ray aman-tena indroa, no ny tena hoe misy fanondranana volamena maizimaizina eto Madagasikara. Efa vao nanomboka ny tamin'ny 2019 dia efa niteny aho, volana mai 2019 niteny an'izay. Jereo kely le vasanina ary tokony ny savaina ny kitapo entin'ny vasanina. Sa io zavatra io dia hoe soi-disant trosin'ilay dokotera entana valizin'ilay marary. Averiko ihany quelques jours après, une semaine, 4 jours, une semaine, miverina ilay marary, mirijarija be. Arak'ilay teneniko hoe ny zavatra tena mahampiaiky an'ilay olona anaty avion dia hoe tonga dia efa montre de luxe be ny eny an-tanana. Fitafy amin'izany takin'inona. Misy an'iren'ilay madama recherche ireny. Tsy gaga raha hoe recherche izy. Fa tena nanontany tena hoe inona ary ny asan'ity madama ity tamin'izany.
fa de tena manam-bola ary tena manam-bola. Rehefa iny izy recherche amin'ity resaka volamena ity, eo avao tonga saina ary miverina zéro ny compteko. Hoe ay ve zany ny tiany proposena foana hatramin'izay fa tsy samy teny izy, satria hitan'le droiture tao anatin'le agissement. Izany hoe misy zany ny homme de main na mule hoy ny fiantsoana azy amin'ireny volamena ireny. Misy ihany koa ny prête-nom. Eritrereto anareo olona. Nisy usine anankiray fanaovana menaka koa tao Tamatavy. Nahazo menasy, voatery tsoaka ilay karana tompony. Monopole landralana io menaka io. Marina ny eny lazain'ny olona rehetra hoe dia ahoana no tsy manana safidy afa-tsy menaka iray ny malagasy. Dia eritrereto hoe firy millilitre par jour ny menaka ilain'ny malagasy. Dia miditra any amin'ny drala. Eritrereto hoe ity fanaovana test amin'ny coronavirus eny amin'ny aéroport ity, andry zalako. Eritrereto hoe ity taxe aéroportuaire ity miditra any amin'ny dralako. Le olona nahazo an'le marché teo tonga dia spoileny fotsiny. Men'ny interdiction de sortie de territoire. Dia tonga dia tsy samy tany Madagasikara intsony le vazaha. Satria raha tonga tany tonga dia nanaovan'le rivengeance dia nisamboriny. Ny aéroport tokony hotokanana dia menatra amin'le malagasy hoe mitokana an'le aéroport vitan'le Air Rajonary Mampianina. Dia tsy samy tokana. Fa ilana vaniny indray ny ADP satria tia noho izy mitsamina. Satria raha vao tonga mihitsy manko s'installe ny ADP dia tonga dia misaoty daoly ireo business mamy Ravatomango ireo. Dia noho ny filana vaniny amin'izay dia tsy mety mipetraka le fahatongavan'ny ADP any Madagasikara. Marina fa hoe vahiny, kanefa ny raha ny fahafantarako ny contrat sy ny fifanarahana ao anatin'le contrat dia misy développement maromaro manaraka an'izay. Zaho manjary manao frein ny investisseur dia normal raha misy zavatra ohatran'ny hoe sabotage ary sabotage aty. Ny vany olona efa nisy 30 taona nanao vany tapitapika eo tsy mahazo manao exportation akory. Efa ho 40 taona nanao ledsi, zazakely voaray ranonorana vao omaly no mifehy an'ity olona rehetra ity ary mametraka ny lalàna sy didiny be sandra. Ka raha vao mitabataba saky ny giadra anie le vazaha iny saky ny giadra le vazaha fa zao mafy be ny lobbying natao ambadika dia tsy vitan'le ry. Zany rehetra zany raha fehezina amin'ny finanana seul, fanaovana ampimamba ny arena sy ny opportunité ao a Madagasikara dia miteraka likiliky. Tadidio fa ny nahapotika ny Garavaly manana dia ny fikitikitihana ny aferan'ny hafa. Tsy azonao atao ny nanao yaourt tamin'izany andro any. Tsy azonao atao ny manafatra menaka tamin'izany andro any. Tsy azonao atao koa ny manafatra vary satria an'le kiala kely terena nosy zato. Inona mahasamy hafa an'izany amin'izao fotoan'izao? Vanille ry no manao ny prix.
Le tsy maintsy mandalo amin'le société offshore Maurice nefa ry zalahy ihany ny ao anatiny. Mandeha ny volamena, mandeha gona fotsiny. De rehefa mirefotra zay vao hoe tsy fantatry ny fanjakana io, aiza koa ny tsy afantaran'ny fanjakana zany e. Tsy possible zany sefo a. Za ve mpitondra de lahy hanondrana volamena de hianahana hijery flora fotsiny eo a. Koratsonao fako. Ny fanjakana mitorona miatobilina. De lahy bandy kely eo tsara lalàna tsipindina felahana ny tamaina iny de efa mekapoka. De lahy manao ny volamena. Fa matoa bandy kely skill kely felahana ny tamaina mena ny tsoky iny de mitotona mavita an'ireny. Ary miseho mafy be mihitsy de ao raha. Manana lamosina mahery izy sy matanjaka. Ka na efa tany am-pigadrana raha de mivoaka moramora. Misy ane zany e. Misy zany. Izany rehetrarehetra zany dia ireto izy mitsano miaraka amina gropina karana vitsivitsy ny tompon'ny salegy ao Madagasikara. De le malagasy izay mba te hitraka ao anatin'le rano ny lohany tonga de voakapa amoronana dossier de tonga de anetsefana any an-tanimora. Tapitapoka eo lasa mpanao rongolo le olona nampivarotra cocaïne. Misy dossier tapoka zany. Aiza moa misy fianakaviana, firifiry ny fianakaviana, lasa kamboty ray fotsiny tapitapoka eo amin'izao fotoana izao. Tapaka lalan-drà, maty dady. Satria voaroka tapoka tamin'ny asa, ny frikla ny afera efa fatao isa-taona, tapitapoka tonga de miala miliara, tonga de vita moins zéro. Varotra fananana sisa antaovana ny trosan'ny banky. Fa na le lisansa kely nanaovana an'le vanille ary. Le pouvoir kely nanaovana an'le exportation de vanille. Lasa kevokevoka midedadedaka mifidy an'ity tovolahy. Teo hoe bogosy hony e. Sady be saosy hony e. Bling bling. Ninona ny tady kiraro ny tao daholo. Noho izay nenina rehetrarehetra zay no mifahaverezan'ny zavatra mitranga, ny zavatra fananana teo an-tanana, no ny safidy diso de miteraka ho azy ny nenina amin'ny voalohany ary lasa fatezerana. Raha itentsika ohatra hoe aka exemple anankiray tena ohatra mitohaka amin'ny tendana. Reny fihetsika nataon'ny Garola Ratsiraka reny ne. Anisan'ny tena hoe fatezeran'ny reto mpandraray e. Tsy aleo ve ary maneno eo. Fatezeran'ny reto mpandraray e. Firy le malagasy ny Garola Ratsiraka indray moa zavatra hafa. Rehefa voadono izy hoe do miara-noatra. Samy hafa mihitsy zay par rapport amin'le majorité an'le malagasy a. Sy voadono. Tamin'ny andron'ny Garola Ratsiraka hoe tao amin'ny gouvernement izy. Si vous voulez de précision par rapport à ce que j'ai dit hier, vous avez tous raison. Tonga de hitanareo ny identifier-n'le olona ihany zany olona zany. Fa maninona ny tsy olo-kafa fa ihany. Fa misy le malagasy tena sady tsy mifidy an'io no tsy nandeha mifidy. Victime collatérale amin'le zavatra mitranga. Oui, mba azonao eritreretina ve zany? Sady tsy nandeha mifidy izy no tsy mifidy an'io raha ohatra nandeha mifidy. Ny vato eny an-tanany iny nasorony eny aminy iny sotro andeha hidrany ambavany no sotomin'ny ngara vatomanga hoe anaty ambaki ny sotro sy ny vilia sy ny sakafo amboniny a. Aveo koa ny trano hoe mivoaka anao lasa ianao mandeha anaty
Niena tsikelikely ny tany fahafahany vidiny malagasy. Tsy ny fanarahana hoe hiakatra ny vary, tsy ny fanarahana hoe hiakatra ny solika, fa ny fanarahana de hoe vo ray volana fotsiny any tonga eo de betsaka ny zavatra miova. Ary tena tsy nandainga izy a, tena tsy nandainga tokoa izy satria vo ray volana fotsiny izy ny tonga de teo malagasy de fanatsiaro hoe tapina ny domy le aza, tapina ny domy ozy ny malagasy. Akory zay ozy ny sasany, sitraponareo ihany any amin'ny tokantrano samy hafany zany, lasa adiny eo an-trano amin'izao fotoana izao. Sitrapony laisany ihany ny fidy an'io, maty ny 25 000, maty ny t-shirt, maty ny jereny jojoby, ezany izy hoe jao joby, jobo an'lany ny lanitra zany, maizina amin'lany lanitra. Fo mahita an'iny kadiaka fasana be iny de mbola tsy kopy any hoe inona ny couleur tian'le banty ity, mainty. Dikan'izany zay miainga eo mba tia fotsy any aloha izy indraindray satria nanao fotsy any izy iny a de fotsy koa ny paosinao zany, zay ny dikan'io. Fotsy tanteraka ny paosinao ary ny gras fotsy tanteraka koa ny volonao, tsy ny volondoha ihany, volo hafa koa ngambany manahirana rehefa zay a, mba dinihiny hoe hatrany fotsy koa ny volo. Mba mila me ihany aloha nareo e, a tsy afaka manome an'izany satria mahasorena azy a. Ny olona normalement ety ambony ety fotsy ny volo, ny sasany hatrany hatrany, mba imagine ane zany e, de ndeha handoko volo ve hatrany hatrany, ohatrany manahirana be. Zany hoe tsisy zavatra milamina tsony zany fa nipotehany andry rajelona ray manontolo, maizina aminao ny horizon-nao, maizina aminao ny aveniranao, takan'iny kadiaka iny. Mitsiriritriritra malagasy, bogosy ony e, be saosy ony e. De tsy fantany akory hoe le saosy any aminy no anaraka rehefa avy eo satria ho tangosan-dralahy amin'ny vidin'ny vary, ho tangosan-dralahy amin'ny vidin'ny menaka, tapitapika eo ny siramamy tonga de efa zao ny kilao, tapitapika eo a. Nisy tovolahy zay Sylvain Rabetsarona, siramamy nampanankarena an'io, de eritrereto zany raha tapitapika teo ny siramamy mitombo 500 francs kilo, ny za moa tsy hany de tsy fantatro zao fa mitombo 500 francs amin'ny vidiny normal, ray volana fotsiny. De calculeo zany hoe 500 francs amin'ny 12 000 tonnes, 12 millions fa 500 de manome ohatriny. De anjaranao micalcule tompoko, 12 milliards farafahakeliny ny 6 milliards zany samby ray, tonga de bénéfice milamina be. Ary iny tonga de karana ihany nefa mandray iny tsy mandoa droit d'accise iny. Donc possible izy zany mahazo 1000 francs mihitsy amin'iny samby 12 000 tonnes iny. Isaky ny 45 jours nefa izy de misy tonga eo. Mbola kely zany e, mbola kely zany. De tsy samy sehoseho intsony dada sy neny mamoaka an'le voiture de luxe efa azo hatramin'izay tao an-tanàna, satria efa misy mpanara-maso hoe ianona koa kalabe a, arao maso ny business-n'io de mekendamekenda anao avy eo fa tsy angohan-dralahy, mibizina anao de vita anao. Normal raha miainga amin'ny fahatezerana misy fototra hiangany zany fahatezerana zany. Avaiza ny fototra hiangany zany? Efa nazavaiko teo. Rehefa manomboka tezitra ary efa tena tezitra
ny gropona opérateur maromaro dia mahavita zavatra ary tena mahavita satria ireo masamy sakra hoe tena rehefa teny sakra ihany langa dia tairao ndao reventsika fa aiza kosa dia isan'andro eo isan'andro ny fety sabotsy lahady latsinainy mbola anao fety ihany ve latsinainy mba tapitra lahady eto kosa efa zay ao anatin'izany ny mpiasam-panjakana hatramin'izao miandry ny mpiasam-panjakana hoe aiza ny augmentation tsisy le kanioty isan-taona hoe 10% 12% tsisy dia lasa tsy nasiana tapoka teo mba tsy hitenenana an'izay ny fifampiarabana tratry ny taona dia mba dia ataofika hoe miafy mandany voly ireny matoa mirehitra ny afo dia nisy nandrehatra nisy nitondra ny afokasika nisy nitondra ny lasantsy nisy nitondra ny kitay aiza izy io no ampiretina samy mierika daholo ny masony malagasy hoe ary aza hitako ary aza mahita fa ho tonga amin'izany ity firenena ity aza hitako ary aza mahita aho a taka ny tany Rosia hozy izy Lenina hoe hatry amin'ry Chateauberry no misy ny mpitatana ny volantsika sy ny fananantsika hatry amin'iretsy Chateauberry misy mpanambaka antsika vahoaka ka rehefa tonga ny fotoana dia fantatritsika ny tokony atao aiza ny lalana dia jereo tsara ny tantaran'ny Rosia na ny firaisana ny Sovietika dia ho hitanao fa natanjaka ny fanjakana tamin'izany fa rehefa ny vahoaka no lasa dia tsy tana ary tsy mila bakio ny fleury akory izy tsy mila taritiny ngara-valomanana akory izy tsy mila avondrony nga Oliviera Kotovazaha akory izy fa rehefa lasa izy dia taka mifotaka terena ao anatin'ny tanana andramo mifotaka tery ao anatin'ny tananao raha tananao dia lasa mieritreritra hoe fa ahoana no nahatonga ny grevy rapida tselatra nefa efficace teo ankatsony fa ahoana no lasa migrevy koa miparamedy fa ahoana koa misy grevy aty grevy parlay tadidio a io zavatra io a dia samy manao ny ataony daholo aloha samy mandeha samy mitady fa isy point de ralliement io mouvement io fetsiketsehana rehetra io tsy maintsy tonga amin'ny point anankiray io zay mifanojo dia zay no mahatonga ny tselatra mouvement parallèle zay anankiray ihany ny tanjona dia amin'ny manala ny andro rajeo analyse politique zany toko fa tsy fitarihana ny olona ndana asory andro rajeo kinga mihitsy manko nareo amin'ny lakorsia mouvement maromaro io tonga amin'ny point de ralliement ary zay point de ralliement zay dia iandro rajelona ihany ny créer azy satria dans la panique il déconne grave iandro rajelona dia fara matahotra vahoaka tompoko mbola averika eto zay fa satria ny antony dia zao raha sanatria ao anatina mouvement populaire
misy olona maty na roa na telo dia vitany amin'ny andro rajelona fa misokatra midanadana ho azy ny cour pénal international na ny TPI tribunal pénal international. Pendant na pendante izany procédure zany amintsika miteny izao. Izay no mahatonga anahy mampita aminareo vahoaka hoe raha misy mpitondra farany matahotra vahoaka ity bandy kely io. Mahaiza mandondona any amin'ny varavarana tokony dondonina. Izay koa anankiray. Fa tsy mandondona any amin'ny varavarana tsy tokony dondonina. Tady izay teniko izay. Hoy ilay teny anankiray izay hoe manova sy manadio. Ka raha te hiroso amin'ny lalindalina tsika, ajanony ny fanatisma fa manana pragmatisme kely dia hitanao fa andeha ny zavatra ataonao. Efa miinsista zao ny olona. Entsana be zany fisofena blanc zany. Isan'andro. Mandeha mbaky menace sy ny karazana. Mbola 200,000 personnes ihany ny tonga teny Amerika Sud. Azafady. 300,000 personnes ny tonga teny Amerika Sud. Taony nieritreritra mety ho 1 million. Dia nandra ve dia 300,000 personnes indray mba vazovazo iray an-dalana. Fa tanka tsy miala amintsika ny fanatisme. Fa mieritreritra tsika tsy mandinika hoe ohatrany tsy ho tafy ity cause ity lany andro eto. Dia izay no mahatonga ny vazaha miteny indraindray ovaina ny basy eny akelika. Le basy sakelehanao iny indraindray tsy efikasy iny fa mitsefitra fotsiny. Nen'olona efa tafondro, nenao mbola basim-borona. En plus ilay izy mbola basina fody, fitifirana fody, fa tsy fitifirana lambo. Dia taraiky eo anao. Vao mipoaka ny basin'ny olona dia efa tsaoka ianao. Hoa tena tsy mitovy zany détonation zany. Lôjika be zany. Ary rehefa jerenao koa le kapiteny John ao devant ao, aile ritra ao. Isanao ko ny sefara tsatoko inona no atao amin'ity. Olona second couteau dole no mitabataba eto. Any io zavatra io. Izany hoe raha hiroso koa zany tsika, mila manana stratégie tsara. Mila mahay mifidy olona tsara hoe ity olona ity tena sa, ary ity tena andeha. Ho an'ny olona izay manana ambition politique zany. Aza petraka aty amin'ny Fleury Kotomalala fa za tompoko tsy manana ambition politique. Za ny asako eto dia mitarika anao any amin'ny lalana apety ny revirevinao sy ny nofinofinao. Ary tsy mamenatra koa nefa ny décevoiranao rehefa nofy ianao ka mandeha any amin'ny tsy tokony aleha any amin'ny lalana diso. Imagineo hoe efa hita zao fa tamin'izany andro fizika chimie natao. Dia gaga zany ny tena hoe satria nanao an'izany zafady. Gaga zany ny teny Ankatso io. Hoe ty bandy ity vendrana be mihitsy tany am-pianarana, tany amin'ny lycée. Inona ary nataon'le ry aty amin'ny PC. Dia ny bandy zany efa tonga any amin'ny 3e année daholo. Dia rehefa midobly indroa maka ianao dia sady very ny bourse no voatsoko. Dia efa mba niteneniny le ry tsy zaka ny lahy lesy natao amin'ny PC ato. Maninona ity raha manao science naty fotsiny. Science naty maka tamin'izany mba mahazo 13 le ry ohatran'izany. Satria zany manko ny gisitra zany tao anatin'izany classe de majour misy anay izany. Fa ny fizika chimie le ry tao amin'ny 12.
Teo eo ny hôtellerie dia plafonna teo dia nanao tao le ry nanao PC. Tsy zaka an'lahy torbaine fa melahy. Vitako io niseo mafy lobe vitako io. Dia ohatran'izay koa ty zavatra tenenitsika ty. 7 taona mbola raiky 12 taona tsika zao. Mbola nisy alika andro radiolina foana, marina fa na dia hery radionary mampianina ary nitondra. Mbola vitan'le ry ny infiltré. Ka nampisapatitaka mihitsy ny sambadidaka ny fitondrana hery radionary mampianina. Aiza daholo zao ny olona atao amin'ny hery radionary mampianina. Findrafindra ry Nicole lasany amin'le ry. Zay no ahafahana manaprofo fa infiltré le pouvoir. Ary na le zandary nitifitra teo amin'ny mairie iny aza, tena par volonté mihitsy iny. Satria amin'izay hoe anapotehana ny hery radionary mampianina. Tany le tanjony. Zany hoe 7 février bis zany ny provokena tamin'ny 73 député iny. Ary matoa tonga amin'ny fitondrany ny andro radiolina amin'izao dia ny fiarahan'ny 73 député teo Analakely. Nanao pression ny gouvernement tamin'izany andro zany. Hoe tokony mba lazaina koa zany ary tokony tenenina koa hoe faotinareo tim natongavany andro radiolina teo amin'ny fitondrana. Satria ny tim dia mainka hanokatra ny usine ny dada dia nanao composition, nanao alliance surnaturelle, il sera lié avec le diable. Dia inona izy zany? Toutes les opportunités sont bonnes. À partir du moment où voasokatra ny usine koa miverina amin'ny pouvoir misy oloko. Zany ve natao hoe leadership amina hitondra nahako any amin'ny fahatsaran'ny firenena, plutôt ny fahatsaran'ny usine ny eritreretina. Zany rehetra zany no mitambatra dia miteraka situation non seulement hoe mafana fa ambigu ihany koa. Hoe marina raha fa tsy ilainy le ry Zay ny mahatonga an'ireo olona tsy milatsaka. Marina raha fa tsy ilainy le ry fa zao kosa raha merina ny dada kosa aloha miala tsiny Majorité-ny olona any amin'ny faritra dia izay. Tsy azonao tsiniavana zany. Tsy miainga mihitsy io 67 hectare io. Tsy miainga io akatso io. Raha tsy olona rassembleur ary fanarahan'ny olona hoe ary olona ihany koa tsy mbola navita ratsy sy tsy nety tamin'ny malagasy. Maro ny tanora tsy niaina tamin'izany hoe taona les années, les 7 ans de Ravalomanana zany. Dia izay zavatra kely mba hoe nety teo ny andokafana an'ilay ry hoe navita fampandrosoana, navita an'izao, navita an'izao. Tena za tena miteny. Raha nisy pouvoir anisan'ny enjehako ny angaha hery radionary mampianina. Fa rehefa tena dinihana ny compte ny projet rehetra efa voasiny, efa vonona ny financement, tena miteny anareo fa tsisy navita vitan-dradionary mampianina. Io autoroute dedadedany andro radiolina io, radionary mampianina no nanao an'io. Efa appel d'offre dia asa nasindra la contestation ndraiky nao le appel d'offre na miady amin'ny saosy hifampizaraina amin'izy ry zalahy dia mbola tsy manomboka ilay izy hatramin'izao. Ary rehefa niestimena ilay izy ny anonsena hoe zao miliara le hanaovana an'ilay autoroute dia miala tsiny fa tena midangana ary tena midangana ny tena izy. Anontanian'ny Paul Rabary firy ny toeram-pampianarana vitan'ny gouvernemanta tamin'ny Paul Rabary tao anatin'ny gouvernemanta. Anontaniana fa mbola velona izy iny. Firy ny centrale hydroélectrique vita tamin'ny andron'ny Andriamatoa hery radionary mampianina. Ary firy ny centrale hydroélectrique en gestation
Amin'izao fotoan'izao, fa maninona ilay izy mbola tsy mandeha daholo ary tsy mengy? Satria ny olona tsy te handoa, tsy te handoa saosy amin'ny mpanao raketa amin'izany zavatra zany, dia aleon'ny olona retardena ilay processus-n'ilay projet. Au grand maximum retarden'ny olona. Satria aza adino mandeha koa ny raketa. Dia raha mahita ianao, nareo no naka sary, iny ny ara-Jonary mandeha tongotra aty à Paris, miaraka amin'ny vadiny. Dia ontsa ny tenanao hoe mba ahoana ary zany e? Fa tena nangalatra tokoa ve Léry sa ahoana e? Fa maninona Léry, il peut pas se payer une Rolls-Royce et avoir un chauffeur à côté et un bon garde du corps. Fa nataon'ny Léry azy ary ny saosin'ny Léry e. Fa Léry ve zany ndondo e? Satria tadidio fa miliara ny tenenina tamin'izany hoe any amin'ny voangy, any amin'ny hery. Jerena nefa ity sary, toa tsy dia tena le luxe hoe LVMH le entina, na hoe Chloé, na hoe izy ty le mpanao le kiraro Tso, Jimmy Tso, takan'ny Ramatoa première dame le malalaka be iny. Asa koa ny olona tsisy saina mividy an'ireny. Le pointure 36 natao 38. Dia ho star nefa ny tongotra mitezitezika loatran'inona, ohatran'ny tongona angidina na valala. Atao arakaran-tarehy zavatra ry miala e. Ianaranao daholo ty ditra amin'ny mpanan-karena ity. Mba hantezaina tsara ihany ianao fa ny fricle. À force de fréquenter et embrasser un nul, on devient cancre. Eny ary tompoko dia izay no ny amin'iny a.
Izany hira izany dia marina fa ny orchestre Everest tokoa no nanao azy tamin'izany andro a, na ny polisy nasionale, ary tena hifandrombahana ho any frère Arthur sy ny polisy nasionale tamin'izany. I andro feno manana randriana andrasana, zao ny zavatra teneniko anao a. Aza irianao aho mba ho filoham-pirenena izany satria ny antony dia zao: tsapako sady fantatro fa raha izaho no filoham-pirenenan'ny Malagasy dia tsy ho zakan'ny Malagasy ny lalàna sy ny didy ho apetrako. Aza iriana amin'izany aho satria sady tsy mety aminareo izany a no tsy mety amiko koa. Aleo ahako journaliste ohatran'izao, hopain'ny olona sy ny karazany. Fa raha ohatra izany ny eritreretinareo, izany efa niteny anareo e, raha izany no tanteraka dia efa miteny anareo aho hoe faotinareo izany fa tsy faotiko. Ka aza menomenona rehefa mipetraka ny didy sy ny lalàna amin'izay fotoana izay satria tsy maintsy diovina, mahadio mangatsakatsaka Madagasikara. Resaka Afrique du Sud, resaka volamena, tsy ho lava satria ny antony dia izao: rehefa nandeha ny procédure rehetra dia noho ny antony ara-teknika sy ny zavatra pitsopitsony rehetrarehetra dia sady tsy mivoaka moaly ny didy no tsy mivoaka androany, probablement amin'ny latsinainy na talata. Ny amin'ny 19 moa dia efa maintenu, fa ny zavatra engaviako antsika dia hoy aho hoe aza miasa saina, fa miasa ho antsika Andriamanitra, ary manana fahatokisana tanteraka amin'ny justisy sy ny autorité sud-africaine. Averiko, manana fahatokisana tanteraka amin'ny fitsarana sy ny autorité sud-africaine. Tsy mba ohatran'ny antsika hoe corrompu ny juge na ny magistrat na ny procureur, tsy mba ohatrantsika hoe corrompu ny polisy nanao ny arrestation. Azonareo? Izay no mahatonga anao hoe atokisako. Zay manko ny saika ataoko tema tamin'ny voalohany hoe le hira teo tamin'ny voalohany hoe I believe you, oh Lord, dia hoe I trust in you. Fa tokony ampiana koa zay hoe I trust on me, I believe on me. Matoky ny tenako ary sady matoky aho, ary matoky aho. Ny voalohany indrindra aloha matoky an'Andriamanitra, matoky ny zavatra ataoko, dia ny farany indrindra zay vao hoe matoky ny tenako, ary matoky anareo akamo miara-miasa amiko, matoky ny fitsarana sud-africaine, ary matoky ny autorité sud-africaine. Efa tsy androko mihitsy tompoko ny hanombohan'ny ankety amin'ny tena izy. Ny zavatra mitranga amin'izao fotoan'izao manko dia mbola tsy tena mandeha amin'ny ankety au fond ntsika, fa mbola kipitsipitsiny. Zay zany zaraiko aminareo. Ka raha sitrapon'ny tompoko latsinainy na talata na larobia, afaka miteny anareo ahako ny zavatra hoe zao ny vaovao, fa na izany na tsy izany manaova weekend sambatra, mireve tsara, milahady indray ny fotoanantsika, ataontsika milay indray koa izy amin'ny lahady satria misy le fitenin'le bany zay hoe Saint Valentin, fa raha atao amin'le fiteny any amin'ny faritra izy ny valaninona ozy izy, satria tsisy saosy, tsisy zavatra omena ny any Madagasikara. Na mividy bouquet de fleur raha tsisy ny saosy, valaninona zany, valana diky, dorkady. Veloma daholo.
atolotra ny mpifankatia rehetrarehetra zay. Amilahaditsika manao be a. Ndao a. Mafana Sarutramiku Nanadi Anahau Nadaladi just Nila Nila Na Yalina Sarina Atogwa Fandina Ampiona nilitirita Siambi tu mi maraina Shaitana no Shitantara kwindai Kilenu Fitika uirai Shitana I'm broken out like 50 If I forget my now Nights are nights, but I will be down. But you're waiting, fires out, keep putting souls up. But you I need to know, not lies. I need to know, I'm trying, do I don't lie. Mafana Ny Tanana Hianao Zaho tianarana Sady miantika Mitsaky milamina ihany Manety Atao matsiro ny fiainana an-tany Tianao avy ny farany Zao hita masy zaho Potika sy foana Zao fianao Efa niaratra Et si vous pouviez regarder des vidéos sans interruption?
Allez-y, je vous Ilay malalaka izay. Tolotra mivadika ty ry ty, an. Faniriko hatrizay itoetrakaikinao, ifankaty mandrakizay miaraka aminao, bababonao aratrany ny ao anatiko ao, amibandinay ireo masinao. Fayanao ireny tiako eto anay. Fayanao ireny, oh yeah, tiako Kanirany tukalucu andau, pamanicu kukuaki iwe wanilanau, asamaran napirai ipusiki laibiti sabanau na irai Risuran duri Gembiraan ibiti bukan lucu now Mamani kutukuki Niwewan kakinau Asamara napiran Ipusiki laibiti Nairai Risuran duri Veloma mandra-piona samy tahin'Andriamanitra isika rehetra. Veloma tompoko. Salama.